Hoanareo izay malala an'Andriamanitra, voatahiry ho an'i Jesosy Kristy, ampitombina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Isaotra sy idiran'ny Tompo isika ny Salamo 2:2 hatramin'ny 5. Salamo 2:2 hatramin'ny 5. Ndeha hitsangana isika isaotra sy idiran'ny Tompo. Ampiombona feontsika ampanao salama isika manao hoe: Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny dia mahafoy ahy ianao? Lavitra ny famonjenay ny tenin'ny fitarainako. Andriamanitro, miantso aho noho ny andro nefa tsy mamaly ianao, ary noho ny alina nefa tsy mahita fiononanao, kanefa masina ianao, ry mipetraka eo ambonin'ny fideran'ny Israely. Ianao no nitokin'ny razanay, natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao no nitarainany ka afaka izy, ianao no nitokiny ka tsy menatra izy. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, mamy tokoa ny fitiavana ho anay izay nasehonao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, natolotrao hamonjy anay satria fantatray tokoa fa fahafatesana no tambin'ny otaka dia izany fahafatesana izany no loza andrasanay, satria izany indrindra no valin'izay nataonay amaha-olombelona anay, satria nanota teo anatrehanao izahay, misaotranao anefa izahay, fa izahay no tokony ho faty kanefa dia nafoinao ny zanakao hamonjy anay. Natolotrao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny famonjena, ka dia misitraka izany izahay rehetra ankehitriny. Isaoranay ianao Tompo noho ny amin'izany fitiavanao lehibe izany. Isaoranay ianao noho ny amin'ity andro manokana ity, ahatsiarovanay izany famonjenao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany. Isaoranay ianao satria nofoazinao indray izahay ka omenao izao maraina vaovao izao. Dia rainay sy ankalazainay ny anaranao, satria taminao indray izahay iaona aminao ankehitriny. Ifonanay anefa Tompo, izay rehetra tsy nahatanteraka anay teo anatrehanao, mpanota ihany izahay. Mini mandika ny sitraponao, ary indraindray dia miverina manombo an'i Jesosy Kristy indray eo ambony hazo fijaliana izahay. Avela heloka izahay Tompo, amindrao fo. Diovy amin'ilay ran'i Jesosy Kristy izay nalatsany ho anay teo ambony hazo fijaliana izahay. Mahatoky izahay fa miaino anay ianao ary mamaly ny vavakay. Koa dia raisinay amin'ny finoana ny famelan-keloka izay atolotrao anay amin'ny anaran'i Jesosy, ary dia hiatrika izao fanompoana izao izahay. Ny fanainao masina no hiasa aty anatinay, anatrika anay amin'izao fanompoam-pivavahana tanterahanay izao. Meteza ianao hiteny aminay, anokatra ny fonay, azonay mandray ny tianao Andriamanitra ampitaina aminay amin'ity andro anio ity. Avaozy amin'ny alalan'ny fanahy masina ihany koa ny fiainanay. Dia ianao no efa niteny fa raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao, dia eo afovoany ianao. Mihoatra noho izany izahay ankehitriny, hoeto afovoanay tokoa ianao, anatrika anay, andray ny fiderahanay, andray ny fisaoranay, indrindra hiteny aminay amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra Tompo noho ny amin'ny fanatrehanao. Amen. Hamaky sy hain'ny soratra masina isika, Matthieu 7:20, ny 5:50 hatramin'ny 6:50. Matthieu 7:20, ny 5:50 ka hatramin'ny 6:50. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary hatramin'ny ora 9 ka hatramin'ny ora 10 dia maizina ny tany rehetra, ary noho ny tokony ho tamin'ny ora 10 dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe: Eli, Eli, lama sabakitany. Izany hoe: Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao? Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo raha nandre izany dia nanao hoe: miantso an'i Eli le io. Ary niaraka tamin'izay ny anankiray teo aminy dia niazakazaka ka nandray ny sponjy, ary rehefa natsobony tamin'ny vinaigitra izany ka natohiny tamin'ny volotara dia natohy notsetsefin'i Jesosy. Fa ny sasany kosa nanao hoe: aoka hoe izahantsika na ho avy hamonjy azy Eli na tsia. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanainy, ary indro ny efitra lamba
tao amin'ny tempolo dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia niororo ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana, ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana, ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taorian'ny itsanganan Jesosy, dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Ary ny kapiteny sy ny fehiny izay niambina an Jesosy raha nahita ny horohoro-tany mba amin'ny zavatra tonga teo, dia raiki tahotra indrindra ka nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary nisy vehivavy maro nitsindry teny lavitreny izay nanaraka an Jesosy hatrany Galili ka nanompo azy, isan'ireny Maria Magdalena sy Maria renin'ny Jakoba sy Josesy ary renin'ny zanak' Zebedeo. Amen. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola mitombina ho anareo hatrany ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Amin'izao zoma masina izao dia izao fahafatesan'i Jesosy Kristy izao nanoloran'ny ainy teo ambony hazo fijaliana no akatsika ny afatra ao anatin'ny loha hevitra nefa isika hoe velona ny tompo, ka izay rehetra velona ihany no mety maty, fa tsy ny efa maty no mbola ho faty indray. Eto izany ilay fahaveloman'i Jesosy no ahatarafantsika hoe maty ihany koa Jesosy, fa izany fahafatesan'i Jesosy izany anefa tsy fahafatesana toy ny fahafatesan'ny olombelona rehetra, fa fahafatesana mitondra famonjena ho antsika olombelona rehetra kosa. Rehefa jerena izao tenin'Andriamanitra izao dia maneho mihitsy izany lalan'i Jesosy niatrika ny fahafatesana izany rehefa avy niaritra ny fahoriana maro sy ny fijaliana maro, ny fampijaliana nataon'ny olombelona ho azy izy, ary dia eto izy dia hiatrika ny fahafatesana, tsy hoe ilay izy efa maty fa izy miomana hiatrika izany fahafatesana izany. Rehefa ho faty Jesosy dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 150 hoe nanolotra ny fanahiny izy. Jesosy mihitsy no nanolotra ny fanahiny, ary fantatsika tsara fa ambaran'ny soratra masina hoe tsy misy mahay manaisotra ny ainy raha tsy izy no manolotra izany. Any amin'ny Jaona no ahitantsika an'izany ny Jaona 10. Fa eto Jesosy no manolotra ny fanahiny ho apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra, hiomana hiatrika indray ny fandresena. Ilay fahafatesana izay anoloran'ny fanahiny tsy toy ny an'ny olombelona rehetra hoe maty dia tonga dia maty avy hatrany. Ny olombelona misento dia maty, fa ny Jesosy izy no manomana ny fotoana, ary amin'ny fotoana izay efa tendreny no mandao azy ny fanahiny ka dia maty izy. Fa izany fandaozan'ny fanahiny an Jesosy izany tsy hoe nilaozan'ilay fanahy fotsiny Jesosy, fa Jesosy mihitsy no midina indray ho any amin'ilay toerana izay ananan'ny Satana fahefana dia ny fahafatesana, satria fantatsika tsara fa ambaran'ny soratra masina hoe ny fahafatesana no tambiny ota. Any Jesosy no mandeha indray mandresy an'ilay fahavalo efa resy dia ny devoly sy Satana izany, midina ho any amin'ny fahafatesana Jesosy mba hiady amin'izany fahavalo izany, anehoana ny heriny sy ny fahefana, ary dia mandresy izany fahafatesana izany Jesosy, satria hitantsika eo amin'ny tapany 2:50 sy ny 7:50 hoe nisokatra ny fasana ary ny olona masina nitsangana. Izany hoe Jesosy nidina tany amin'ilay fahafatesana manangana izay rehetra efa mino ao aminy ihany koa, izay rehetra efa maty tao amin'ny Kristy dia atsangana amin'izany fahafatesan'i Kristy izany. Izany fidinan Jesosy any amin'ny toerana anjakan'ny Satana izany dia ny fahafatesana, mampanantena antsika izany. Fa Jesosy ilay maty dia mitondra fahavelomana ao antsika, na dia efa heverintsika aza fa efa maty isika, tsy misy fanantenana intsony, fa mbola eo Jesosy ilay efa nandresy ny fahafatesana. Fa i Jesosy dia maty tsy amin'ny fomba maha olombelona araka ny efa nambara teo, fa rehefa maty Jesosy dia mandrava ny lôzikan'ny olombelona rehetra, mandrava izay planin'olombelona, satria Jesosy rehefa maty maizina aloha ny tany aman-danitra nandritry ny adiny 3,
Izany hoe amin'ny andro atoandro be nanahary no nanjary maizina izao tontolo izao, izay raha araka ny fisainan'ny olombelona dia tsy tokony hisy izany. Na ny eklipsa raha mbola misy ny eklipsa fa mbola misy mazava ihany, fa eto amin'ity ambaran'ny tenin'Andriamanitra ity tena maizina tanteraka nandritry ny ora 3, ary rehefa tapitra izany dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy. Niantsony Jesosy tamin'ny feo mahery tsy niantso dia niantso fotsiny, fa niteraka zavatra maromaro hafa ihany koa, izay maneho fa rehefa niantso tamin'ny feo mahery Jesosy dia tritra ny efitra lamba tao amin'ny tempoly, izay efitra manasaraka ny toerana masina indrindra sy ny toerana masina tao amin'ny tempoly. Ny toerana masina indrindra izay tsy azo idiran'izan'iza, izany hoe tsy ahafahan'ny olona miaona tanteraka amin'Andriamanitra, fa rehefa maty Jesosy mialon'ny hafatesany dia niantso tamin'ny feo mahery izy, ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery Jesosy rava ny efitra rehetra manelanelana antsika olombelona amin'Andriamanitra, ary dia azontsika atao ny mifandray mivantana amin'io Andriamanitra tompontsika io, satria izany indrindra no endriky ny famonjena izay nataon'i Jesosy atsika. Fa rehefa niantso ihany koa Jesosy dia ny feon'i Jesosy nampiovitrovotra ny tany, nisy horohoro-tany ary ny vatolampy dia nitresaka tao anatin'izany. Raha feo fotsiny amin'ny maha olombelona tsy ampiozongozona ny tany izany. Kamiao ary mandalo mbola ny ampahana toerana lalovany ihany no miovitrovotra, fa eto amin'ity toejava misy ity dia ny tany manontolo no niovitrovotra na azahoana naneho izany hery ny tenin'i Jesosy izany. Ka raha ohatra eketsika fa manan-kery amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra, afaka mandrava izay mety ho endriky ny vatolampy rehetra eo amin'ny fiainantsika izany. Andeha isika tena hanaiky ny herin'izany tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainantsika. Fa rehefa miteny amintsika Andriamanitra, rehefa maneho ny feon'ny Andriamanitra, miteny amin'ny olombelona Andriamanitra, mandrava izay mety ho endriky ny vatolampy, sakatsakana rehetra, mety ho olana rehetra, ny tenin'Andriamanitra ny mandrava izany. Inoy ary, antenao ary, fa manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainantsika io Andriamanitra io, satria ny antom-pahafatesan'i Jesosy Kristy dia ho famonjena sy ho famonjenanao. Ankehitriny ary ry havana dia andeha isika hanavao ny fiainantsika indray. Andeha isika tena iorina tsara amin'ny finoana fa io fahafatesan'i Jesosy io dia famonjena ho antsika io. Io fahafatesan'i Jesosy io dia maneho ny heriny, satria izy ihany no afaka manolotra ny fanahiny. Izy ihany no manolotra izany ainy izany eo am-pelantanan'Andriamanitra mba azony miasa andresy ny asa maizina rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ary rehefa miteny amintsika Andriamanitra dia mandrava izay mety ho endriky ny vatolampy rehetra eo amin'ny fiainantsika, izay mety ho endriky ny zavatra mafy rehetra trehantsika, hain'ny tompo mandrava izany. Dia manantena fifaliana amin'ity tontolo andro ity sy amin'ny androm-piainantsika rehetra, fa Andriamanitra mahery ny andriamantsika, Andriamanitra efa mamonjy antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra fa isika rehetra kosa hiaina fanantenana vaovao, ahery indrindra eo am-panarahan-diny tompo, indrindra amin'izao zoma masina izao. Amen. Hivavaka isika. Tompo misaotra ny amin'ny teninao, isaoranay ianao satria ianao ilay Andriamanitra mahagaga, tena tia sy mangoraka anay, ka na dia tokony ho niara-ny fahafatesana azy izahay, dia Jesosy Kristy mihitsy no nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana. Ianao ilay Andriamanitra no nandahatra izany, kanefa Jesosy Kristy kosa nanaiky ny fandaminanao, ka dia na dia niantso azy izy, satria nahafoy azy ianao, dia nanaiky nanolotra ny ainy hatramin'ny fahafatesana teo ambony hazo fijaliana izy, mba ho tonga famonjena ao anay. Isaoranay ianao Tompo noho ny amin'izany. Isaoranay ianao satria ianao mihitsy no efa nandresy ilay fahavalo faratapony dia ny fahafatesana izany. Ianao no efa nandresy ny devoly Satana rehetra tamin'izay mety ho endriky ny fandrafiana nataony taminay. Isaoranay ianao noho ny amin'izany, fa indrindra koa isaoranay ianao fa ianao miteny aminay isan'andro mandrava izay mety ho endriky ny vatolampy eo amin'ny fiainanay, izay mety ho endriky ny olana indrindra izay heverinay ho lehibe, tsy hainay vahana amin'ny maha-olombelona anay. Ianao no efa mandrava ireny. Tompo isaoranay izany teny, isaoranay ianao noho ny amin'izany teninao izany.
anavaon'ny fiainanay izahay. Itoko tanteraka aminao, iantehatra aminao lay efa tompo sy mpamonjy anay. Tehirizo amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay, fa olombelona ihany, mbola marefo ny finoanay, ka na dia miezaka azy izay itoky aminao Andriamanitra, dia mbola voavezivezin'ny Satana ihany. Ijery amin'ny toeran-kafa, itompo amin'izay everinay ho mahavonjy anay, olombelona izany indraindray, ny vola aman-karena izany indraindray. Tompo tehirizo izahay fa tsy mahay mitahiry anao Andriamanitra, tsy mahay mitahiry ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao. Matoky izahay fa hiasa amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao. Petraka eo am-pelatananao ary Tompo zao tontolo andro zao atrehanay, mba ho eo ambany fitantananao sy fiarovanao ny fiainanay. Anehoanay ny voninahitra ao Andriamanitra. Tompo ankinina eo am-pelatananao, izao tontolo andro zao mba anehoanay ny voninahitra ao Andriamanitra, azonay mijoro ho vavolombelonao, fa ianao tokoa lay efa maty isolo ny elokay. Ankinina eo am-pelatananao ny fiomananay hiatrika, ny fotoana rahariva izay iombonanay amin'ny fiangonana kristianina rehetra, atsiarovanay izany nanoloranao ny ainao teo ambony azy fijaliana izany. Ianao no hitaonanay ho tonga maro eto an-tranonao, hisaotra sy hidera ny anaranao. Ahatsiaro anao ilay nanolotra ny ainao ho anay. Tsy andao anao izahay toy ireto vehivavy izay nanaraka teny lavidavitra eny, ka na dia lavitra azy izy ireo, dia niatrika niaraka taminao. Tompo, miombo-po amampanahy aminao izy ireo, fa izahay ihany koa iombona aminao amin'izany famonjena nataonao anay izany. Isaoranay ianao noho ny amin'izay valim-bavaka efa homaninao anay. Fantatray fa na dia mbola tsy mangataka akory aza ny vavanay, dia efa fantatrao sahady izay tokony ho anay. Ianao no hanolotra ho anay ireny rehetra ireny araka ny sitraponao. Misaotra indrindra Tompo, ary ny vavakay dia ampiombonay amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anasaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isan'ny fonina sy ny fanantenana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny fanantenana amenao anareo amin'ny fitahiana sy ny fiadanana rehetra araka ny finoanareo ao amin'ny Kristy Jesosy, dia ho aminareo mandrakariva ny fahasoavany. Amen. Manandriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.